Tsika teo mitaraina ny tany, mitaraina ny vahoaka malagasy. Marina zany sa tsy marina e? Tsisy zavatra rehentsika isan'andro isan'andro vatra tsy fitarainany, tsy fandriampahalemana, fahoriana, tsy mba misy masoandro miratra mihitsy ve? Inona mahatonga an'izany? Inona mahatonga an'izany? Misy mitantana fa tsy mahay e. Napetraka teo hitantana fa tsy mahay e. Marina zany sa tsy marina? Ianao soma manina, isika soma manina. Mafimafy reto fa tsy henony zany a. Tsy dia mare tsara angery zareo e. Ohatra somary marenidreniny zay. Mafimafy ary. Za soma manina, isika soma manina. Zay indrindra. Ary araka ny lazainy namana teo misy amin'ny toerana maro eto Madagasikara ankehitriny izay tsy fantatra, tsy hay, tsy ampahafantarina fa dia tsokirina ao ambanin'ny tany ao ny harena. Ny harenim-pirenena malagasy ary indrindra ity volamena ity izay ireo olona vahiny sinoa no tena manao an'izany ankehitriny. Dia ho tanisaiko aminareo eto ary ny toerana izay mahatonga antsika miteny hoe mahavereny kely ary izay anara-tanàna izay lazaiko aminareo rehetra fa misy sinoa mitrandraka volamena eto Madagasikara. Eo ny eo Somamanina efa lazaina teo. Misy namantsika avy any Ambalakiranjy. Za Ambalakiranjy. Any mandry tsara io. Za Ambalakiranjy. Misy ihany koa za Bealanana. Any Bealanana any koa zany dia efa tonga ry zareo mitrandraka. Beanana, za Beanana. Ao Amparafaravolo io. Za Beanana. Ary ilay lava ao Mananjary teo moa dia nandrasantsika izy hiteny ny zavatra mivantanany satria misy hetsika ny ankehitriny fanoherana ihany koa an'izany zavatra mitranga any Mananjary zany. Ka eto za Voilava. Mafimafy e. Amaranantsika zany dia hoe za Malagasy. Za Malagasy. Za Madagasikara, anay Madagasikara. Ny anton'izany ry zareo dia tazona sainam-pirenena malagasy tsika. Angao hoe izay manana sainam-pirenena malagasy. Midika zany fa atsika Madagasikara. Atsika Madagasikara. Ny vahiny dia tsika tsy hoe tsy tia vahiny. Afaka miara-miaina tsara amin'ny vahiny ny malagasy fa saingy malagasy ny tompony. Ny vahiny mandalo mindrana fa isika malagasy no tompony Madagasikara. Za Madagasikara. Anay Madagasikara. Makaiza ireo harenireo. Ny taloha dia tsokirina ny maivandanja ny firenena malagasy. Maivandanja satria alaina ny harenany dia bataina aondrana ny amin'ny firenen-kafa. Maivandanja, maivandanja. Iza mahatonga an'izany? Iza mahatonga an'izany? Noho izany dia mila ampahafantarina. Ary eto ntsika fanao voady isika reto fa tsy maintsy ampahafantarina izay tompony andraikitra fa ankehitriny aloha dia aoka hijanona ny fitrandrahana volamena raha tsy misy fifanarahana mazava sy vaovao. Ekenareo sa tsy ekenareo? Fa raha mbola mitohitoy izao dia asa mbomaivana noho ny volombolona angamba sisa Madagasikara satria
voabata ny arena ny vahoaka malagasy moa amin'izany dia efa tsinitsoniaviny eritreretina ho toy ny tsy misy a dia dikan'izany a ngazana zany Madagasikara ho lasan'ny olona ambongadiny ny firenentsika noho n'inona nefa mahatonga an'izany inona ny antony mahatonga an'izany misy fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny eto reto mariny zany sa tsy mariny inona mahatonga ilay fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny misy ny tsy mangarahara misy ny kolikoly avolenta mahatonga an'izany ka reo tompotanin-drazana ankehitriny no miafiafy noho izany a tseketsika izany ary itolomantsika hatrany amin'ny farany mihitsy a no hoe tsy azo ekena ny fitrandrahana tsy mazava izay atao eto amin'ny firenena noho izany dia mampita hafatra izahay ary mangataka ny anajanonana tanteraka ny fitrandrahana hifanarahana volamena amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara matoa tonga eto dia matsapa fa tena misy ary tena hitantsika ankehitriny fa tsy afaka atao tsony ny mangina tsy maintsy mitsangana ary izany mahatonga ny mitsanganany malagasy sy ireo rehetra izay efa naneho hevitra ary mbola aneho hevitra fa misy rariny misy tsy mety atao amin'ny vahoaka eto amin'ny firenena ka noho izany dia tokony andray fepetra farak'izay aingana isika amin'ireo olona izay manao izany fomba tsy mahomby zany raha tsy miteny mafimafy angenareo tsisy maheno zany eno ve zany eny are zay zany fa dia matoa tsy maheno an'izany dia efa tena mini manampitsofiny mini mikipy ary mini tena tsy mandre izao etaetam-bahoaka izao ka dia manainga antsika rehetra sorantsika rehetra tonga manatrika etona amin'izao fivoriam-be izay ataontsika izao